eo amin'ny 5,3 eo ny olona vinavinaina mitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara. Vao 4 mahery nefa no hita amin'izao fotoana izao. Mbola raha zany 5,3 zany no angolona dia ohatran'ny olona ohatran'ny mpijery-baolina mahamasina feno zany. Dia eritrereto hoe nitady an'izay 5,3 zay ao anatin'ny 520 tapitrisa vahoaka eto Madagasikara dia sarotra ilay izy. Misy moa ireo olona izay tsy mety mihinana fanafody izy. Misy ny olona izay manahirana be ny mandresy lahatra azy dia misy mandeha mandositra dia izay no mahatonga an'ilay hoe tsy mitovy ny olona mitondra tsimikaretina sy ny isan'ny olona mihinana fanafody. Zao eto Analamanga tena ambony be ny tany VIH eto satria eto zao dia efa misy eo amin'ny 500 mahery kely eo ny olona mitondra ny tsimikaretina. Ankoatr'izay dia ny tapany avaratry Madagasikara ny faritra any Menabe isan'ny faritra atao hoe menamena ihany koa amin'ny VIH dia ireo zany no tena ambony ny tapany avaratra ny faritra Menabe sy ny Atsimo andrefana dia ny eto amin'ny faritra Analamanga. Dia eo indrindra no aletanana foana n'ilay tsisy iny ny fandidikidiana sy ny fanavakavahana mba hahatonga n'ilay olona mitondra ny tsimikaretina hisitraka ilay fandraisana tanana azy ireo. Ny SOCNLS zany dia miara-miasa amin'ireo teo zao misy an'ilay ONG Réseau Mandets, misy fiaraisam-bon'ny firenena be dia be zany miara-miasa aminay eto dia misy ny atao hoe médiateur any amin'ny faritra any. Rehefa hita ireo olona mitondra ny tsimikaretina ireo ka tsy hita izy mihina fanafody dia misy atao hoe recherche active ataon'ireo firaisamoan'ny pirenen'ireo. Ireo no mandeha mitady an'ilay olona mitondra ny tsimikaretina efa hita fa mitondra ny tsimikaretina nefa tsy mety mihina fanafody dia misy accompagnement psychosocial zany atao an'izy ireo satria ny choc psychologique be mihitsy amin'ny fahazoan'ilay résultat hoe positif ianao dia tonga dia efa misy ireo firaisamoan'ny pirenena izay efa vita fiofanana amin'ny accompagnement psychosocial izay anampiana an'izy ireo ara-tsaina sy ara-morale.